Tolony fampianarana no amararantsika ity fotoana androany ity mpianatra misa 10 nandrato fahalalana momba ny varotra irasam-pirenena ka nahafeno ireo fepetra rehetra zonany mari-pakasitrahana ary no nahazo ny diplaomany tamin'ity herinandro ity tetsy amin'ny antenimieran'ny varotra tetsy Antaninarenina moa no nanolorana diplaoma azy ireo. Mpianatra 10 menadana nandrato ny fahalalana momba ny varotra irasam-pirenena ka nahavita sy nahafeno fepetra rehetra azonany mari-pakasitrahana amin'izany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny antenimieran'ny varotra eto Antaninarenina. Nantsoina hoe Arielatra ity andiany ity, andiany faharoa eo amin'ny sikly court teo amin'ny fitoeram-pampianarana INCC izay eo ambany fehiny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Nanatrika ny lanonana ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Narsan Ravidimanana. Tsy zoviana aminareo fa ny anisan'ny levier de développement amina pays anankiray ny commerce. Raha tsisy zany commerce izany dia tsisy dikany fananana atao hoe port, tsisy dikany fananana atao hoe chambre de commerce izay ataontsika androany eto amin'ity toerana ity zany, tsisy dikany fananana izay nianaranareo ny ao anatin'ny transit na douane. Tsisy dikany daholo zany fananana reo infrastructure izay misy eto Madagasikara ary izay mbola ilitsika ihany amin'izao fotoana izao hoe ny hanatsaratsika azy ka nanantsika lalala kokoa hoe ahoana ny fomba hanatsarana izany rehetrarehetra zany. Ny fananana anareo amin'izao fotoana izao zany fananana izany mpianatra anatin'ny commerce international na commerce national zany dia zavatra lehibe indrindrany amin'ny firenena anankiray. Fantatra tamin'izany fa ho feno tsy ho ela ny sampam-pianarana ao amin'ny INCC, arak'izany ny cycle court dia mizotra ara-dalàna izay toto-saina ao anatin'ny 3 volana ary misy koa ny cycle long izay vitaina ao anatin'ny 10 volana izay fianarana ambony momba ny varotra anatiny sy ivelany ka azona mari-pahaizana. Dia izay ary no azona atotra indray tamin'ity androany ity fisaorana no atotranao tany tokantrano tany na hatranjeny hatramin'ny farany izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny mateve izao amin'ity alina ity moa dia mbola maro ireo fandarana atolotranao indrindra ihany koa amin'izao farany herinandro izao mirary alina sambatra ho anao ary dia mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.